aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tean'io ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Luka 7:20 andininy 2 ka hatramin'ny 5. Luka 7:20 andininy 2 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary satria tia ny Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy fa ny olona ny antso kosa ka nanao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay elo ny tokony hahafaty azy. Koa hofaiziko izy dia alefako. Fa ny antso tamin'ny feo mahery ny olona ka nangataka hanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy anao izay nangatahany. Ary dia nalefany ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny von'olona. Satria io ny nangatahany, fa Jesosy kosa natolony hatao niaraka ny sitrapony. Amen. Araka izany ry havana dia nitsarany Pilato an' Jesosy ary nanolorany vahoaka azy no azontsika mitinana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Famarinana roa ry havana no dia horaisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe nandidy anao izay angatahiny vahoaka Pilato na dia resy lahatra aza fa olo marina Jesosy. Nandidy anao izay angatahiny vahoaka Pilato na dia resy lahatra aza fa olo marina Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Eto tsika ravana dia mahita ny fitsaranan'i Jesosy Kristy ary Pilato, gouvernoura romanina tamin'izany fotoana izany no nitsara azy. Ny romanina moa no nife any Joda tamin'izany fotoana izany ka ny romanina dia nametraka olona antsoina hoe gouvernoura. Ireo zany no tena hoe tompon'ny fahefana faratapony teo amin'ilay tanàna. Fa ny romanina koa dia tsy nandrava izay mety hoe rafim-piarahamonina na rafim-pitondrana teo amin'ny tanàna samihafa. Ohatra zany zao hoe navela nisy mpanjaka foana ihany tao, navela nisy ihany ohatra hoe ny Sinediona, dia navela ny romanina ihany isy zany, fa eo ambonin'ireo rehetrarehetra ireo fotsiny no mipetraka ny antsoina hoe gouvernoura. Ka i Pilato dia Jesosy Kristy anisan'ny tena fahavalo tsy tian'ireo mpitondra fivavahana Jiosy ireo. Maro be ny antony. Nanomboka tamin'izy nanao fahagagana, manazava sy mampianatra ny olona momba an'Andriamanitra. Ary vao mainka moa ny tombo izay fankahalahany izay andro vitsivitsy talohany io rehefa niakatra any Jerosalema Jesosy. Nobiny olona maro be izy ho mpanjaka. Dia efa tsy zakandreo zany ka nahatonga azy ireo ny teny hoe hampangindreo olo ireo. Fa avy eo koa taorian'izay niditra tao kianjan'ny tempolo Jesosy dia nandrava ny varotra izay natao tao. Ary io varotra io ry havana ny tena mahazo tombony tamin'io dia ireo ilay fariseo mpanora-dalàna ireo ireo no tena mahazo tombony tamin'io varotra tao amin'ny tempolo io. Kanefa dia niravany Jesosy izy. Zany hoe azo ambara fa toy ny hoe feno ny kapoakandreo olona ireo zany amin'ny fahatezerana sy ny fankahalana an' Jesosy. Vanim-potoana ny Pasika io vanim-potoana io. Feno olona Jerosalema. Ary tao anatin'izay indrindra no tena hoe nitady hevitra ireo mpitondra fivavahana Jiosy ireo ahafahana mamono an' Jesosy Kristy. Ny ray tendro moa izy ireo tamin'ny anankiray tamin'ny mpianatra Jesosy antsoina hoe Jodasy, izay ndray tsy kombakomba taminy nahafahana nanolotra an' Jesosy Kristy teo an-tanan'izy ireo tamin'ny vola sakely telopolo. Dia inona tokoa fa tratra ny ary Jesosy Kristy. Dia nentiny amin'izay dia nentiny aloha zany amin'ilay rafim-pitondrana samihafa. Nentiny aloha tany amin'ny Sinediona, tany amin'ny mpisorona be zany, dia nentina tany dia nalaina ambavany tany amin'ny Kaiafa tany. Ireo moa fatany tsara fa tsy manana fahefana ireo hamono olona. Zay izy aloha zany tsara ho fatantsika fa ny mpanjaka Heroda sy ny gouvernoura izay ihany no manana fahefana anao ny condamnation à mort. Fa ny Sinediona zany dia fanamelohana ny olona, fampijaliana na fandefasana ny olona an-tranomaizina. Izany no azony atao. Azony atao ihany ilay izy taloha. Rehefa misy olona manao blasphème dia azony atao no mamono an'ilay olona araka ny lalàna ny Jiosy. Saingy taty aoriana rehefa teo ambanin'ny fifehezan'ny romanina ny Jiosy dia tsy azony atao tsony zany fa tsy maintsy mila ny akora avy amin'ny romanina izy vao afaka mamono olona hoe manameloka ny olona anankiray ho faty zany. Dia izay no nahatonga an'zareo hoe andao entina any amin'ny Pilato avy hatrany satria i Pilato dia gouvernoura izay tena ratsy fanahy ary maro be ny olona efa nomboany tamin'ny hazo fijaliana maty ty androany. Rehefa tonga tao amin'ny Pilato anefa
resy lahatra pilatony amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra nataony dia izao za tsy te hiditra amin'ny osy fandana hito any amin'ny Herôda. Alao Herôda no itsara azy dia izay ifanjevony Herôda aminy ihany. Nentina tany amin'ny Herôda indray Jesosy Kristy. Ary Herôda dia mpanjaka izay nalala tsara ny lazan'i Jesosy ary rehefa tena ela ny tia hitan'i Jesosy. Zany ny ambarany eo ambonimbony eo. Dia faly izy rehefa nahitan'i Jesosy. Dia nahafantatra izy hoe inona kosa ny fiampangahany zany, ohatra ny hafahafa, angamba ny azo ny atsaina mihitsy hoe fialonana fotsiny no ambadiko ity fiampangahana ity. Dia tsy niditra izy. Fa ozy izy manao averina any amin'ny Pilato, fa aloha Pilato ny tsara azy fa tsy mahefa an'io Dia rehefa niverina teo amin'ny Pilato, dia nalaina ambava ny fanondronony iray dia teo zany ambara amin'le andinitsoatra masina izay nivakitsika teo hoe Pilato dia tena te handefa an' Jesosy Kristy mihitsy. Fa ahoana no atao dia ozy aleo aloha izy kapohako kely izy, aloha ampijaliko fotsiny izy aloha dia alefako hoe fa tsy nanaiky ny vahoaka. Fa vao mainka ny olona ny antsoantso mafy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Zay no antsoantsony olona ary ambary eo ry havana, nahery ny feo an'ny olona. Zany hoe tena nahery be, natahotra Pilato. Satria raha ohatra ka mikomy eo ny olona, dia mety hisy korotana zany eraky ny tanàna ary mety ho tonga any amin'ny Roma ny tatitra. Dia mety ho hiala amin'ny toerana izy, na mety izy ohatrany hoe tsy voafehanao zany le tanàna, tsy hainao no migerer an'le conflit. Dia noho izany mety zao mety maningotry ny ainy, maningotry ny toerany, matahotra izy. Dia fantatsika moa ny toy ny tantara fa nalasa tanana mihitsy izy afaka amin'ny rahan'ity lehilahy ity. Navoaka any le décret, navoaka an'ilay didy. Satria nahoana? Satria matahotra izy. Na dia resy lahatra aza fa olo marina i Jesosy Kristy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena mampalahelo ny ry havana zany. Mampalahelo zany hoe ianao resy lahatra fa marina ity zavatra ity nefa dia ohatrany hoe tsy afa-manoatra ve sa ahoana? Tompo nandraikitra 100 isan-jato fa tsy hoe olona solafaka. Fa nanao sonia aniny didy iny ry Pilato izay marina ihany ny tandremo fa aza manaiko influencer nizaniza zany. Angamba no tokantrano ianao mahalala tsara mihitsy hoe izao ny marina. Tsy sitrak'Andriamanitra ane ny lainge, tsy sitrak'Andriamanitra ane ny fanompoan-tsampy. Saingy mafy be ny tenin'ny ray aman-dreninao, mahery loatra ny vava ny ray aman-dreninao sy mety ozina ho ataony aminao. Dia matahotra ianao, matahotra ny tsy ho zanaky dada, matahotra ny ho aliliky ny fianakaviana, matahotra ny ho very anjara sy very lova. Dia lasa ianao manaiky, mandeha any ianao mandeha mijery andro hoe manaiky any ianao mandeha manatanteraka ny zozatra na dia efa resy lahatra azy tandremo hoe tompona ndraikitra ianao fa tsy afaka ny anasa tanana na hiteny hoe afaka amin'ny rahany io lehilahy io. Raha tanora ianao, angamba mety mahery ny antsoantsony namanao hitaonanao any amin'ny karazana faharatsiana samihafa. Io raha angamba manandrama. Ianao zany dia tsy hifoka, ianao zany dia tsy hisotro. Mahery ny influence sy ny fitariana ataony. Dia lasa isika na dia resy lahatra zao aza hoe tsy mety ane io hoe, ratsy ane io hoe. Tena mila olona mijoro ry havana, tena mila olona mijoro. Raha mba nijoro manko Pilato, saingy tsy nahajoro izy. Mety matahotra anao hoe ka tsisy namana tsony raha vao mijoro. Zay mihitsy ny mila fitoerana. Ahoana ozy raha salama martiora? Hitako ny lala tsara ka izorako ozy. Azoko ny famonjena ka ho tanako. Tsy misy mahasaka anazy, na ny fianakaviany na ny ray aman-dreniny, fa nambarany mihitsy manao hoe aza sakanareo ny lalako eo amin'i Jesosy Kristy. Mijoro hatramin'ny farany, na naiky na dia amin'ny fahafatesana aza satria io ny lalana marina. Tsy ingoso amin'ny fivavahana, tsy hiala amin'i Jesosy Kristy. Onirantsika inona reny atakaloko izy an' Jesosy Kristy izay mpisoloko. Ny zavatra ho simba sy ho levina va. Raha ny ampiasana any, mety manimbotra anao amin'ny asanao mihitsy. Raha ohatra ianao ka tsy miray tendro, manaraka ny kolokolo sy ny faharatsiana ataon'ny olona ao, manaiky izay tsy rara sy tsy mety izay tanterahanao, raha vao mandahany io ianao dia tonga dia mety ala mihitsy ianao amin'ny toeranao. Toy izany hoe ka sarotra be le pression pasteur. Za mamelombady aman-janaka dia ahoana n'izao zao. Zany pression zany ny pression nahazo ny Pilato ary lavo teo anatrehan'izany izy. Ianao koa ve mba hanaiky ho isan'ny lavo? Fitiavan-tseza ve? Zany anie ry havana ny nahalavo ny Pilato zany anie ny nahatonga ny Pilato namadika an'i Jesosy Tsy Jodasy ihany namadika an'i Jesosy tamin'ny vola, fa i Pilato koa namadika an'i Jesosy ilay marina tamin'ny fitiavam-boninahitra sy ny fitiavan-tseza. Tandremo ry havana. Raha manana ndraikitra ianao, tsy izay lazain'ny fiarahamonina, tsy izay lazain'ny olona, tsy izay lazain'ny vahoaka,
indraindray moa ny olona miteny hoe ny feon'ny vahoaka feon'andriamanitra tsy marina zany ryavana eto zao de feon'andriamanitra ve io miantsoantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliana io izy na de mahery toy inona ara ny feon'ny vahoaka feon'andriamanitra ve zany tsy feon'andriamanitra velivelo ny feon'ny vahoaka indraindray ne ny vahoaka any ampitan-dranomasina anao miantsoantso ane ny vahoaka hoe ataovy lalàna mihitsy ny fanalantsazy mafy ane zany antsoantso zany ryavana ary na any Madagasikara raha miantsoantso ny vahoaka hoe ataovy mba omeo anjara toerany zahay mpandala ny fombandrazana malagasy ataovy ny zaozao ny fanao anay sy ny fomba anay sy ny fanao anay sy ny zaozao raha tsy mahajoro ny mpitondra anao tahaka ny Plato ho lavo tamin'izay nahalavo ny Plato ihany satria ny fitiava-tseza noho ny baiko ka rehefa zao ny takin'ny olona zao no mahoraka be sy ny buzz aty amin'ny Facebook de ino no arahana fa na de mahafantatra zao ara fa marina ty olona ty de alao izy aloha gadraina ihany fa mitabataba loatra le olona atao amin'ny Facebook tsia mijorory avana na izana izy anao manam-pahefana tompona andraikitra ambony maheno an'izao afatra izao mijoroa amin'ny fahamarinana fa miaro anao Andriamanitra aoka ny marina de ny marina ihany no ijoroana fa na izana iza mi-influence anao ka le olona manodidina mi-influence daholo tena matanjaka be ho ahonga anao alany teteto raha joro mijoroa Andriamanitra ny momba anao raha tena mijoro anao aiza moa Plato maty ane Plato hoe fotoana fotorina io de niala tamin'ny toerana izy le toerana mamy zay namadiana ny marina nga ny fikitra teo mandrakizay mandalo ane ryavana ny zavatra rehetrarehetra fa raha misy ryavana ny tena mila ijoroantsika de ny bitsibitsika mangina sy ny fakapanazy ataon'ny devoly amintsika isan'andro mitaona antsika ho amin'ny fahotana sy ny faharatsiana fantatrao tsara ny sitrapon'Andriamanitra aza mijangajanga fantatrao tsara ny sitrapon'Andriamanitra aza mandainga fantatrao tsara ny sitrapon'Andriamanitra aza mangalatra mijoroa aza manaiky ho influencen'le ratsy isika ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ny antsoantso ny manodidina antsoantso ny vola antsoantso ny toerana samihafa mijoro ve isika ka mandeha arak'izay marina ihany sa mbola malemy mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty andiny tena lalina ary eritreritra mitsy hoe tompo omeo era ijoroko hatramin'ny farany fa izany ny olona tadiavin'i Jesosy vavolombelona ny vavolombelona manko amin'ny teny grika de hoe martyria zany hoe olona vonina ny martyran Jesosy Kristy eo amin'ny toerana zay misy azy ka efa martyr zany hoe nalana tamin'ny asany fa aza matahotra fa omeny Jesosy zay asa tsara lavitra anao ianao raha ny fijoroanao tamin'ny nahavoaraka anao teo lehibe ny valim-pity anareo izy ary ho zanaky ny avo indrindra anareo tsy ho vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany raha tsy tena miankina amin'ny Jesosy anao fa tsy hajoro isika raha tsy ny fanahan'i Jesosy Kristy mihitsy no mitarika antsika ka hijoroantsika angatao ny fanahany hijoroanao ryhavana fa vitanao zany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe nafahan'ny Plato an-tranomaizy ny Barabasy ary natolo ny ovonoana kosa Jesosy araka ny fangatahan'ny vahoaka nafahan'ny Plato tao an-tranomaizina Barabasy ary natolo ny ovonoana kosa Jesosy araka ny fangatahan'ny vahoaka hitantsika zany io ny 7:20 raha verina vakina tozy manao hoe ary tena lefany ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olona satria io ny nangatahany fa Jesosy kosa natolony araka ny sitrapony eto zany tsika de mahita fa araka nefa nambarako teo moa i Plato de nitady fomba foana ahafahana mandefa an' Jesosy ary tamin'izany fotoana zany efa nisy ny fanao zany atao hoe tradition hoe rehefa tonga ny vanim-potoana ny Pasika de mandefa mpifatotra anankiray zany ny gouvernour ka i Plato de nieritreritra hoe aleo ara zany ty lehilahy ty no alefako zay zany mbotra ny hoe metode kelyn'ny Pilato ahafahana mbo hoe manafaka an' Jesosy fa ny olona tsy te halala fa Barabasy ny nangatahany i Barabasy io nefany de ambara eo ambonimbony eo fa natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana zany hoe olona dangereux namono olona mihitsy Barabasy fa io no nangatahany io le Barabasy alefa aminay izy raha maha olombelona zany de tena hita mihitsy le faharatsiny ny safidiny olombelona aiza ve raha nga de olona mpamon'olona ve de atakalonao lay olona marina zay olona mpanasitrana manao fagagana namokony olona tsomby 10,000 tsy hitana zay zavatra ratsy nataon'i Jesosy na ray ary tsisy nefa ny zavatra nataony Barabasy de mazava miariary tsara mihitsy ny faharatsiana nataony fa
naleonindreo vahoaka reo barabasy noho ny fidina hoe barabasy nalefa fa tsy io lehilahy io ka io omboy io vonoana fa barabasy avoay barabasy raha ara-panahy moa ry avana de tena misy heviny lalina be mihitsy io zany hoe Jesosy Kristy zany a de azo ambara hoe izy lay marina i barabasy lay tao an-trano maizina lay meloka kanefa de zao Jesosy Kristy niditra nandray ny fanamelohana ary barabasy noho ny voaka nandray ny fanafahana ary tena zany mihitsy ny teny zay nambaran'i Jesosy Kristy rehefa namaky izy tamin'ny fotoana nandalovany tao amin'ny sinagoga tozy manao hoe ny fanahan'i Jehovah no ato amiko izy satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana zay ny mission an'i Jesosy hanafaka zay olona ao anaty jery-fatorana handefa hitory fandefasana amin'ny mpifatotra ary tena tanteraka rabaka tenana izany eto hoe afaka madio barabasy satria Jesosy Kristy no solo izay toerana zay inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ry havana eo mission an'i Jesosy Kristy eo de le mission ampanafahana angamba ianao mety anisany olona zay tena matsiaro ny tenanao mihitsy hoe mpanota ary mety manaikitra anao mihitsy ny karazana fanamelohan-tena nenina samy hafa le amin'ny faharatsiana zay vitanao de mieritreritra hoe tena ratsa inona ntsony moa zay ny amiko tadio ravana le tantara kely ataon'ny tanora mandrakariva hoe ny siprala ony le zokony tena hoe maditra be ary nangalatra sy nanao faharatsiana namon'olona tany de nenjehan'ny olona de nitsoka tao an-trano izy fa efa tratran'ny olona zany de efa vonovonoiny teo fa mbola tafatsoka ihany feno rany akanjony de nitsoka de niditra tao an-trano rehefa tonga tao an-trano izy tozy le zany hoe fa ahoana fa misy inona finoany olona matiny olona fa nanao zavatra tena grave be mihitsy tozy le zandrony hoe meoanany akanjonao iny de ty anaovany de nanaovan'le zandrony le akanjony de lasa le zandrony no nivoaka rehefa iny nivoaka tsy hoe io la izy de iny fa nentin'ny olona le zandrony de nyvonoan'ny olona de maty de afaka le zokony satria ny solo vonazy ilay zandrony tak zany ane tsika io ry havany ianao sy ny fahotanao sy ny faharatsianao natoinina alotony ny akanjonao vonina ane Jesosy am'izao fotoana zao andray an'io akanjo io vonina izy andray an'io akanjo io ary anome anao lay lamba madio lay lamba fotsy lamba ny fahamarinana raha manaiky ianao hoe Jesosy inty ary ny fahotako atolotra anao ny faharatsiko sy ny fahatalako rehetrarehetra ianao nao ka andray zany ianao nao ka hitondra izany ary moatsy zany ve nambaran'ny tenin'Andriamanitra nitondra ny fahotantsika izy Isaia 7:5 angamba ry havana mety voafatotra ianao fatotro ny karazana filana sy ny fahazaran-draty samy hafa tadidio fa efa maty Jesosy maty teo ambony azy fijaliana izy mba hitondra izany fa matorana mahazo antsika izany ny tenany teo ambony azy fijaliana no nitondra n'io faharatsitsika io de maty ny solovonantsika izy araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any Petera 1:2 izy nitondra ny fahotantsika ao izy tamin'ny tenany teo ambony azo mba ho faty amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana tena hoe nanaiky isolo anao mihitsy Jesosy Kristy raha manaiky ianao zany ny asa fisoloana tena izay nataony Jesosy teo ambony azy fijaliana ka mino ianao fa hoe ny fahotanao rehetra zany de nentiny teo de afaka ianao izay finoana ny asa-pamonjena nataony Jesosy zay zany ny fanafana ao atsika ary zay no nahafatesany teo ambony azo fijaliana ka na izany izy mitodika mijery an'io azo fijaliana io to ilay menarana varahana fa izay de azo fanasitranana izy azo famonjena amin'ny fahotana izy finoana ry havana nytakian'Andriamanitra amintsika hoe Jesosy inty ao manantony eto anatrianao ity sy ty avy ny zavatra mamatotra izao avy ny zavatra anadevozany satana izao avy ny hitazomany anato anatin'ny ato anatin'ny tranomaizina ato fa anio etoka eto anatrianao zany fonjeo ao afao ao atolotra anao zany omeo ny fahamarinanao omeo ny fahamasinanao omeo fa raisiko ny lamba fotsy ny fahadiovanao de raha mino anao de ho hitanao fatateraka aminao zany ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatiana izay any Kristy Jesosy de efa nanombony nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana Galatiana 5:9 ary zany natonga amin'ny Paoly ilaza manao hoe voaby maraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana aho le fahotako
atoko sy le farantsika io voaomby io tsy izaho intsony ny velona fa Kristy io izy ny velona atao anatiko. Lasa manana fiainam-baovao. Ny fahotanao, ny faharatsianao, ny fahazaran-dratsinao manana vahaolana amin'izany Andriamanitra, ary zany nandefasana ny zanany. Eny, ny fahoritsika sy ny aretintsika rehetra koa aza. Nentiny anie zany. Ngamba mety marary ianao, misy tenin'Andriamanitra ary avana milaza manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika, ny dikapoka tamin'ny nahasitranana antsika. Zany hoe nentiny teo amin'ny tenany ny ratra sy ny aretina rehetra ihany koa. Afaka mangataka ianao hoe Tompo, alaivo zao aretiko zao. Sitrano aho, afao aho, fa mino aho fa ny dikapoka taminao ny manasitrana. Afaka nositran'ny Jesosy anao, raha izay ny sitrapony a. Afaka nositran'ny Jesosy anao raha izay ny sitrapony, ny ahasitrana anao. Moa ny entanao rehetra efa natolotra ao an'i Jesosy, izay mandrera-tsainanao, ny tebiteby, ny ahiah, ny tahotra sy ny fanahina, ny alahelo sy ny fahatezerana samihafa, ento ry havana. Fa tiana afaka antsika ny Tompo. Tsy mbola miova ny mission any. Fa rehefa tonga izy dia afaka barabazy. Rehefa tonga amin'ny fiainanao koa izy, afaka ianao. Aza mijanonao amin'ny tranomaiziny fahotana sy ny faharatsianao intsony. Tandremo so manao safidy diso tahaka reto voaka reto ka mbola ilay ratsy indray mbola hofidiana. Fidio Jesosy anio. Fidio Jesosy anio. Mba hanafaka anao amin'ny faharatsiana rehetra. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao zany dia izao hoe bove amin'ity anio ity, misafidy an'i Jesosy Kristy ianao sy le fanafahanao aminy. Sa mbola hisafidy ny Barabasy izay endriky le fahotana sy le fahafatesana sy le faharatsiana, mbola hijanonao anatin'izany ihany. Amin'ity anio ity ravana mitonanao miteza hanolotra amin'i Jesosy Kristy izay rehetrarehetra manavesatra anao. Fa vonona izy hanafaka anao. Fa izany nambarany averika ny fanahin'i Jehovah Tompo izy natao anatiko. Fa naniraka izy tory teny fandefasana amin'ny mpifatotra ary fampahiratana amin'ny jamba. Hanafaka izay ampahoriana. Manana anjara amin'izany fanafahan'i Jesosy zany ianao. Manana anjara amin'izany ianao. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika, tonga antsika hanana farisian-dahatra hoe Tompo, taomy aho mba ho tonga zanakao ho amin'ny fahafahana tanteraka miantsona antsika. Raha fitina zay rehetra nambara teo dia izao voalohany nandidy anao izay angatahany vahoaka Pilato na dia resy lahatra aza fa olo marina Jesosy. Tandremo zay marina ihany atao, fa aza manaiky ho baiko na iza zany, na mafy takaninona zany pression mahazo anao mijoroa amin'ny fahamarinana. Fa raha tsy zany dia mbola ho isan'ny mpamadika an' Jesosy ihany sika raha tsy mahajoro eo anatrihan'ny fakapanahy samihafa izay andrabirabizan'ny devoly antsika. Ny faharoa hitantsika teo koa hoe nafahan'ny Pilato tao an-tranomaizina Barabasy ary natolo ny hovonoana kosa Jesosy araka ny fangatahany vahoaka. Fa i Jesosy Kristy tokoa no nanafaka ny Barabasy tao an-tranomaizina. Afaka le lehilahy, afaka daholo izay fampangana rehetra taminy, lasa nadio ny dosiany. Jesosy kosa niditra no vonoana tamin'ny hazo fijaliana. Izay sary izay no tian'Andriamanitra ho hitantsika ary ho tadiditsika. Ianao sy ny fahotanao, vonona Jesosy Kristy hanafaka raha manaiky ianao amin'ity anio ity hoe ny avitra izay nataona tombony hazo fijaliana Jesosy. Manaiky fa avotra ho azany. Raiso ny fahadiovanao, raiso ny fanamasinanao, raiso ny fanamarianao, fa izay ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy misy fanameloana intsony. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.